Efa miarabantsika rehetra indray tonga soeto amin'ny fandaharana Orange Sport. Fandaharana izay anarantsika ireo vaovao mahakasika ny baolina kitra nisongadina tamin'ny ny volana septambra lasa teo iny. Avy hatrany dia vaovao mahakasika ny eto an-toerana no hanomboantsika ny fandaharana an'io. Tsy ny zany fa ny vaovao mahakasika ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Totosa tokoa ny fifidianana izay foloa tantana n'ity fédération ity tamin'iny herinandro lasa teo iny. Dia tsy iza moa zany fa Andriamatoa Alfred Andriamanampisoa no lany ho filohan'izany Fédération Malagasy ny baolina kitra izany. Teo ihany koa ny fifidianana izay ho membre ao anatin'ny Brao na komity mpitantanana ny FMF. Efa mipetraka araka izany ireo olona 120 izay hitondra ny baolina kitra malagasy mandritra ny efa taona manaraka. Vao vantany voalany ity filoha vaovao ity dia nametraka fitokisana sahady izy amin'ny mbola nohizan'ny coach Roro ny asa izay sahaniny amin'ny mampanazatra ny ekipa nasionaly azy na ny ato aza izany fifanarahana nisy teo amin'ny sy ny FMF izany tao anatin'izay fotoana fohy izay. Nisy ary ny stage izay notontosain'ny ekipa nasionaly malagasy tany Maroc ary nahafahany nanao lalao ara-pirahalaina anankiroa izay manoloana ny Mauritania sy ny ekipan'ny Benin. Azo lazaina tsara ihany ny vokatra satria nahazo fandresena indray isika rono iray manoloana ny ekipan'ny Benin na dia nisy aza ny faharesena rono iray ihany koa nanoloana ny ekipan'ny Mauritanie. Nametraka fanamby lehibe ny filohan'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra vaovao satria dia nampananteny izy fa ny hitondra ny Madagasikara any amin'ny Coupe du Monde 2026 no tanjony ao anatin'izany mandat hiasany izany. Ho any amin'ny Coupe du Monde 2026 izay ihany dia misy ireo lalao lehibe roa tafiditra ao anatin'ny fifanitsanana amin'izany Coupe du Monde izany izay ho tanterahan'ny ekipa nasionaly malagasy amin'ny volana novambra. Ny lalao iray dia manoloana ny ekipan'ny Ghana ary ny iray kosa dia manoloana ny ekipan'ny Tchad. Mavesatra dia mavesatra araka izany ny asa miandry na ny fédération na ny mpanazatra eo anivon'ity ekipa nasionaly malagasy ity. Izay no manakatona ny pejin'ny vaovao mahakasika ny baolina kitra teto an-toerana. Raha eo amin'ny fifanitsanan'ny Euro dia maro ireo ekipa fantatra fa tafita amin'izany Euro 2024 izany. Ao anatin'izany ohatra ny ekipan'ny France, Belgique, Espagne, eo ihany koa ny ekipan'ny Turquie sy ny Portugal. Mbola mitohy araka izany ny fifanitsanana ary mbola betsaka ireo firenena lehibe izay mbola tsy nahazo ny tapakila hiatrehana izany Euro 2024 izany. Rehefa nikatona ny datin'ny FIFA dia iverina no indray ny fifaninanana rehetra ao Europa ao ireo club. Raha ny fifaninanana eo anivon'ny 5 grands championnats dia miady tokoa aloha hatreto ny filaharana satria ao Angleterre ohatra dia ny Arsenal sy ny Tottenham no samy mitana ny laharana voalohany ary samy manana isa 20 avy izy ireo. Ao amin'ny Ligue 1 ao France kosa dia ny ekipan'ny AS Monaco no voalohany ary manana isa 7 izy ireo raha toka manana isa 9 kosa ny ekipan'ny Nice. Raha ao Espagne kosa dia ny ekipan'ny Real Madrid no mitana ny laharana voalohany manana isa 4 ary ny ekipan'ny Gérone kosa no mitana ny laharana faharoa manana isa 2. Ny any Italia dia ny AC Milan aloha no tarika vonjimaika eo amin'ny laharana voalohany ary manaraka azy ao ny ekipan'ny Inter de Milan. Ny any Allemagne no mitana ny sainy maro satria dia tsy ny Bayern de Munich no eo amin'ny toeran'ny laharana voalohany fa ny Bayer Leverkusen izay ekipan'ny Ilay teratany Espagnol Xabi Alonso ary manaraka azy eo amin'ny laharana faharoa ny ekipan'ny Stuttgart. Mbola azo lazaina ho sokatra avokoa noho izany ireo fifaninanana lehibe. Afaka soratanareo ao anaty commentaire ao izay ekipa hitanareo fa mety hibata izany tompondakan'ny championnat isaky ny firenena izany. Mbola maresaka dia maresaka ihany koa ny fifaninanana ao Arabia Saoudita ao ary mbola mitana ny laharana voalohany hatrany ny ekipan'ny Neymar izay ny ekipan'ny Al Hilal
Ary eo amin'ny larana faharoa kosa ekipa tsy de fantatry ny besin'ny maro ny ekipan'ny Al Taoun, fa eo amin'ny larana fahatelo no misy ny ekipan'ny Cristiano Ronaldo sy Sadio Mané. Azo lazaina fa mbola miady de miady tokoa ny fifaninanana ao anatin'ity fireneny Arabia Saoudita ity. Raha ny any Amerika indray ao amin'ny MLS dia tapitra treo aloha ny lalana ho an'ny ekipan'ny Inter Miami ny Lionel Messi satria dia tsy tafiakatra amin'ny dingan'ny play-off ny ekipan'izy ireo ary mandeha moa ny resaka fa mety hiverina ilalao any Europa i Lionel Messi ao anatin'ny volana vitsivitsy mba ahafahany manohy ny fifaninanany baolina kitra. Izy moa izay mampiteny ny anarana hatrany satria dia vao nandrombaka amboara indray izy tamin'ny herinandro lasa teo amin'ny ma sportif de l'année 2023 azy. Mbola vaovao misongadina ihany ao anatin'ny baolina kitra fa mahakasika kosa fiainana mpilalao izay fanta-daza i Neymar izay vao nahazo zazavavy kely miaraka amin'ilay olon-tiny izay tsy iza fa i Bruna Biancardi. Mavi moa no nampitondrain'izy ireo ny anaran'ity zazavavy kely ity ary dia ny hirariana moa zany dia ny soa rehetra ho an'ny izy telo mianaka moa zany miampy an'ilay Luca Devi izay zanany lahy tamin'ny olon-tiny teo aloha. Mahakasika ny Neymar ihany saingy ny eny ambony kianja kosa dia rehefa niatrika lalao iraisam-pirenena niaraka tamin'ny Brésil izy tao anatin'izay daty FIFA tamin'ny herinandro lasa teo izay dia naratra indray ny lehilahy ary ratra izay anisany tena gravy teo amin'ny carrièrany satria dia voky tao amin'ny lohalika izy ny ligament croisé izay mety tsy ampilalao azy mandritry ny enim-bolana be izao. Izy izay vao novidin'ilay ekipan'ny Al Hilal tamin'ny vidiny lafo de lafo tokoa nefa izao tsy afaka milalao mandritry ny enim-bolana izao. Ny vaovao manaraka dia mahakasika horonan-tsary anankiray izay mirakitra ny tantaran'ilay mpilalao anglisy malaza tsy iza fa i David Beckham. Malaza tokoa ny série izay mitantara ny fiainany ity mpilalao baolina kitra teo aloha ity izay président ny ekipan'ny Inter Miami any Amerika any amin'izao fotoana izao ary mahaliana de mahaliana tokoa rehefa mijery izany tantarany izany ka tsara ary anisan'izany no itenenana amintsika rehetra ny hoe surtout ho an'ireo ankizy sy tanora mankafy ny baolina kitra hoe afaka mijery sy manaraka izany série mahakasika ny David Beckham izany anareo satria mahaliana ary feno anatra ao anatin'izany horonan-tsary izany. De mbola manentana antsika hatrany ihany koa izahay anjifa ny tolotra OFC izay eo anivon'ny Orange Madagascar tolotra ahafahanao mahazo ny vaovao rehetra mahakasika ny baolina kitra maneran-tany. Tsotra ny fidiranao aminy satria dia tsindrinao fotsiny ny dièse 455 dièse ary manaraka ireo toromarika voalaza ao ianao. Ny sarany de mirary tokoa satria 300 ariary isan'andro ary 3,000 ariary isam-bolana. Ety ampamaranana ary de mamerina fisaorana antsika rehetra nanaraka tsy tapaka ity fandaharana ity hatramin'ny farany de manome fotoana antsika rehetra indray amin'ny fotoana manaraka. Veloma daholo.